Fahaly-miarabantsika tsirairay avy-indray satria ity alatsinainy maraina fa enina ny volana janoary ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary anao mba azo hery manjakariva eto ampandraisana ny tenin'Andriamanitra anio. Alohandirantsika ny amofona anio dia hivavaka Andriamanitra tsara indrizindanitro mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'ny tombonandro omenao anay, misaotra ny amin'ny maraim-baovao ary misaotra ny fanainao masina izay mitaona anay andinika ny teninao. Mitezanao hiasa aminay ary anome hery vaovao andray ahafahanay mamita ireo hiraka ao aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe manana fo feno ankasitrahana. Alaina amin'ny Exodosy 5:1-2 sy ny 2 manao hoe ary Mosesy sy ny zanak'Israely dia nihiran'izao fihiran'izao ho an'i Jehova ka nanao hoe hira ho an'i Jehova fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehova no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Zaho no Andriamanitro ka hankalaza azy aho dia Andriamanitry ny razako ka hanandratra azy aho. Amen. Ny sandratra toy ny firaodraon'ny ranomasina izany hira mahafinaritra no irain'ny olon-drehetra izany. Namakivaky ny ranomasina sy ny tany foana, ny akony fa natosiky ny tendrombohitra manodidina ny verina. Namela marika tsy azo kosehina tao an-tsain'ny vahoaka Hebreo io hira io sy ny fanafana lehibe izay tsy haiviny. No irain'ny mpaminany sy ny mpanao tononkira teo amin'ny Israely izany nandritra ny taon-jato mifandimby mba hitory fa Jehova no hery sy fanavotana ho an'izay olona mialoka aminy. Tsy natokana ho an'ny firenena jiosy irery io fihirana io, manambara ny fandresena farany izay ho azon'ny Israelin'Andriamanitra sy ny fandevonana ny fahavalon'ny fahamarinana rehetra amin'ny andro ho avy koa izany. Ny mpaminany tao Patmo dia nanjeny mpandresy ny akanjo fotsy lava sy ny tanany lokana an'Andriamanitra teo ambony ranomasina fitaratra miaro afo. Ny hiran'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry. Izany no hevitra raketin'ny fihiran'ny Mosesy ka tokony hanetsika ny olona rehetra izay tia sy matahotra an'Andriamanitra koa. Nanao fanavotana lehibe lavitra noho izay nataony any Hebreo teo amoron'ny ranomasina mena Andriamanitra raha nanafaka antsika tamin'ny fanandevozan'ny ota. Aoka hideran'i Jehova sy ny zava-mahagaga vitany amin'ny feo mahafokatra ny fo, hanandratra ny feony, hanao hira fiderana izay mihevitra ny famindram-po mezimezina nataon'i Jehova, nefa koa tsy hanadino an'ireo fanomezam-pahasoavana madinika ny meny. Tokony ataontsika antom-pisaorana tsy tapaka, ny soraisitsika isan'andro avy aminy ary ambonin'ireny rehetra ireny ny fahafatesan'i Jesosy izay nazahoantsika nandray ny fahasambarana sy ny revi-piainan'ny lanitra. Fangorapo manao ahoana loatra, fitiavana tsy takatry ny saina manao ahoana ireny no asehon'Andriamanitra antsika tamin'ny hanaovany antsika ho anisan'ny ankohonany sy nanaovany antsika ho antoky ny fitahiana sy ny fifaliana ho aminy. Amen. Andriamanitra tianay tsara indrindra, tianay tokoa izany mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay. Raiso ho ankohonanao tena amin'ny fahafenoana izay ary aoka tsiaro ihany koa sy hanandratra feo fiderana aminao isan'andro ka izao sahady dia efa hanandratra sy sandratra n'ilay hiran'ny Mosesy izay mihira hiram-pihobiana ary hira fiaikena ny fandresena izay nomenao anay. Aoka hifaly sy handeha tokony tahaka ny mpandresy ihany koa izahay fa tsy hanatahotra amin'ny zavatra rehetra satria ianao no aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Miaro